Coucou! Dia tonga soa eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resahantsika an'io zany dia momba ny toy ny resaka izay nataoko tamin'ny tapany voalohany dia ny hoe alako bika tsy tiako tarehy. Ny tapany faharoa indray zany dia hiresaka zany ny hoe inona zany ny zavatra tokony atao manoloana ny zavatra toy ireny satria matsy ny hoe andeha se comporter comme victime zay matsy zany ny terme izay ampiasaina aty amin'ny tany vaventy amin'ny zavatra ohatran'io. Raha ohatra ianao zany amin'ny place-ny atao hoe voailika dia tsy fanafody zany ny hoe mandeha ho betaraina mandritry ny androm-piainanao fa izaho dia natao an'izao, izaho dia natao an'izao, fa ny hoe mikatsaka ny vahaolana izay ahafahanao mandroso bebe kokoa zany manatsaratsara kokoa ny fiainanao ary dia miezaka mivaloriser ny tenanao zany hoe manao ihany koa ianao zany aloha ny hoe autocritique ny amin'ny hoe inona zany ny zavatra mety sy mety aty amiko mahatonga ahy voailika foana. Izay zavatra zay zany dia ilaina izay zavatra zay amin'ny fiainana satria raha ohatra ianao ka hanome tsiny foana andrakoto, hanome tsiny andrabe izay nanilika anao izay hoe tsy nanisy considération ny zavatra teneninao dia izay ianao ny hoe tsy androso amin'ny zavatra izay ataonao fa izay ilay ataony aty hoe ghettoisation, système de ghettoisation zany hoe rehefa misy vondrobondron'olona zany izay hoe tsy falifaly amin'ny système sy ny zavatra faniliana misy amin'ny société dia mivondrovondrona zany ireo vondron'olona ireo dia miforme ghetto. Ny ghetto moa ny azy zany dia le hoe bidonville na hoe zany groupena olona zany izay ohatran'ny hoe manangona karazana lolo-po zany amin'ny société ka izay no mety izany ny hafarany dia mahatonga ny ataontsika hoe violence zany amin'ny société satria raha ny tokony ho izy dia tokony hoe zay le efa niteneniko teo hoe teny Ramatoa Praohy Frey izay vehivavy mainty mpanefoefo miliardaire voalohany indrindra aty États-Unis zany dia ny hoe mieza zay ihany hozy izy mbola vahaolana ho antsika mainty mieza satria hatramin'izao aloha izy izy ny fanavakavaham-bolokoditra dia mbola tsy nahitana vahaolana mazava zany ny amin'ny momban'io ka dia marina ny azy izay ny antony tony hoe développement personnel tony ny hoe raha misy zavatra zany mbola hitanao fa mbola tsy tena mahomby loatra zany any aminao dia ezao zany ny hoe andeha amin'ny tsaratsara kokoa, andeha amin'ny resaka positif satria ilay hoe mirona any amin'ny ataontsika hoe zany hoe karazana violence, karazana fandravana iny zany amiko aloha dia tsy vahaolana fa asongadino ny tenanao. Zay ny antony ameriberenako an'ireny hoe estime de soi, confiance en soi, vakilo tsara, jereo tsara daholo reny zavatra rehetrarehetra teneniko reny fa satria amin'ny alalan'ireny no ahafahanao zany ny hoe maka ny placenao zany ao amin'ny société iray satria tsy maintsy misy ny ataontsika hoe zany hoe resaka séduction raha vao misy ny hoe fifandraisana zany amin'ny manodidina. Ny séduction voalohany indrindra dia ny hoe fanananao ny estime de soi ary ny fanananao ny confiance en soi ary ny personnalité anao mipetrapetraka tsara mihitsy zany manoloana ny olona rehetra manodidina anao na misy maro ny toetra manodidina izay hoe tsy avy aminao, tsy voafehinao, misy ny manodidina mety manipulateur
misy ny manodidina olona izay tia majakazaka, tia manambany olona, misy ny manodidina izay tia ataontsika hoe manao violence psychologique na violence physique amin'ny manodidina. Ka zay zavatra rehetrarehetra izay dia ny fiatrehanao an'izay dia ny fanananao ny personnaliténao mipetrapetraka tsara no ahafahanao miaro tena, satria ny contrôle voalohany indrindra izay azonao atao dia ny contrôle amin'ny tenanao. Fa ianao tsy afaka i-contrôle d'avance an'izay hoe fomba fijeriny manodidina sy ny fomba fisainan'ny manodidina izay. Fa rehefa misy zavatra miatefany aminao zany ny zavatra avy any amin'ny manodidina dia amin'izay fotoan'izay ianao no mandray ny contrôle. Ny hoe ametrapetrahanao tsara koa an'ilay manodidina amin'ny plasiny. Ka izay no séduction goavana indrindra zany raha ohatra ka amin'ny fiainana na amin'inona zany na amin'inona. Ka izay zavatra zay, karazany zavatra zay zany dia mila aorinao tsikelikely ao aminao zay zavatra zay, hoe naiza naiza toerana alehanao. Mila aorina ao amintsika malagasy zany toetra zany raha ohatra ka hoe ifanandrina amin'ny firenena vaventy, satria efa nazavaiko teto foana ny amin'ny hoe fomba fifandraisana zany. Isika dia nosy kely izay hoe mila ihany koa nefany ny fifaneraserana amin'ny tany vaventy. Ka tsy maintsy nefany amin'izay fotoana izay dia ny hoe manana ny ataontsika hoe zany hoe ny objectif anao dia ny hoe négociation gagnant gagnant. Na amin'ny fiarahana amin'ny andavanandro amin'iza na amin'iza zany zavatra zany dia tsy maintsy tokony izany mametraka an'izay hoe fiarahana gagnant gagnant zay. Satria rehefa tsy manana ny personnalité mipetrapetraka tsara ianao dia izay ilay hoe voambaka foana, dia izay ilay hoe voahilika foana. Ka zavatra ohatraohatran'izay zany no tiako ampitaina ny amin'ny hoe raha ohatra ianao amin'ny plasin'ilay mieritreritra ny hoe voahilika dia ataovy ny hoe zavatra hivalorisenao ny tenanao. Ny valorisation voalohany indrindra dia izay efa naveriko teo foana zay hoe ny estime de soi, ny acceptation de soi, ny confiance en soi. Zay dia fa fisarihana goavana dia goavana zay zavatra zay. Ka iverenako zany ny amin'ny hoe alako bika tsy tiako tarehy. Ny alako bika tsy tiako tarehy dia tsy terenao koa nefany ny olona izay tsy mahazoazo ny tenanao. Tsy menao tsiny izy raha ohatra ka hoe tsy azoazony ny endrikao, tsy azoazony ny bikanao, tsy azoazony ny zavatra teneninao, tsy azoazony ny fomba firesakao. Tsy menao tsiny izy fa droany tsara zay zavatra zay. Fa izany hoe raha ohatra kosa ka miditra izy amin'ny hoe tsy fanajana amin'izay fotoana zay dia tsy maintsy ianao no mametraka an'ilay olona amin'ny plasiny. Satria ny olombelona rehetrarehetra dia mendriky ny hohajaina. Izay dia lalàna zo amin'ny maha olombelona. Tsy azo atao ny manompanopa olona fahatany, tsy azo atao ny hoe miteny ratsy olona na tsy d'accord raha anao amin'ny zavatra zay lazaina, na tsy tianao raha izy dia tsy hanananao droit ny andeha anompanopa n'iny olona iny, satria zany zavatra rehetrarehetra izany dia azo toriana daholo aty amin'ny tany vaventy. Mais toute sorte d'intimidation dia azo toriana daholo aty amin'ny tany vaventy. Ka eo zany no hidirako foana ny amin'ny hoe ny sika ao Madagasikara raha te handroso dia tsy maintsy mahafantatra ny fombafomba fisainan'ny olona aty amin'ny tany vaventy. Ka iverenako kely zany ny hoe resaka nataony
ikoto avy any Suisse dia ny hoe mahatsapa teny izy zany fa hitako foana moa zany matetika mifamalivaly foana izy amin'ny followerany ao amin'ny YouTube ao zany. Ny follower moa zany dia ny hoe ny suiveur dia mifamaly foana izy amin'ny olona ao ka ilay zavatra zany dia ny hoe resaka ataoko fotsiny amin'ny mpijery Facebook sy ny mpanaraka YouTube koa zany dia ny hoe droit-nao ny tsy tia olona anankiray kanefa ny kosany dia obligation-nao ihany kosa nefa ny manaja ary io fifanajana io dia io no zava-dehibe amin'ny hoe resaka fifandraisana amin'ny maha-olombelona satria ny olona sasany mieritreritra hoe rehefa manao tsinitsinina olona izy dia eritreretiny fa ambony izy amin'izay fotoana zay tsy tompoko vao maika manambany tena ianao raha ohatra ka izany hoe miseho amin'ny publika manao tsinitsinina olona zany fambaniana zany ka resaka ohatraohatran'izany ianao izay ohatrany hoe mahatsapa ny tenanao hoe ohatrany tsy accepte ny fomba fihetsika sy ny zavatra teneninao sy ianao mihitsy koa zany dia tokony ihany koa ianao mieritreritra ihany koa hoe mety misy zavatra avy ety amiko angambany mety manafotohina olona zany zavatra rehetrarehetra izany dia tokony hojerena akaiky daholo kanefa tsisy koa nefa ny tonga lafatra ary fisaka ny rariny satria raha ohatra ka misy olona manolotra hevitra ohatra tsy voatery hoe ho d'accord amin'iny daholo koa nefa ny olona rehetrarehetra ninonina zay hevitra hoe omenao fa ny tiako tenenina fotsiny zany dia ny hoe ny olona ohatran'ny koto youtubeur avy any Suisse reny zany dia miezaka manome ny heviny izy zany ny amin'ny hoe fomba fisainana ny aty amin'ny tany vaventy zany izay zany no tena fijeriko zany ny hoe tiany ka ianao izay mijery dia anjaranao zany ny hoe mamakafaka ny zavatra tiany ho tenenina satria ny vazaha tsy hiteny aminao hoe ohatran'izao sy ohatran'izao ny fomba fisainanay ka zao zany ny tokony ataonao izay ane ka te hanabaka-nareo foana te ahazo ny zavatra hoe tianay ho azo avy any aminareo foana izy tsy tenenao an'izany fa ny mpiray-tanindrazana aminao izay efa mahafantatra tsara ny fomba fisainan'ny olona ty amin'ny tany vaventy no mampita zavatra aminao ka jerevo tsara ny hoe inona analizy eo tsara ny zavatra lazainy hoe inona ny zavatra azoko tsoahana renseignement surtout information azoko tsoahana amin'ity zavatra tenenin'ity olona ity fa tsy hoe zay zavatra tsy azoazonao amin'ny zavatra lazainy dia izay no hoe hitsarahanao anazy zany dia hoe izay ny antony tsy ianonao azy tsony tandremo fa ny olona mahay miaino no olona tafita indrindra eto ambonin'ny tany satria mienregistre izy dia manao analizy ary mahazo information betsaka kokoa ny olona mahay miaino zay zavatra zay dia tsara ho fantatritsika ka raha ohatra mantsy ianao zany miditra ny hoe resaka hoe alako bika tsy tiako tare mety misy olona manome information tena intéressant ho anao fa saingy hoe tsy titianao fotsiny zany ny mombamomba azy dia tonga dia ozy izy ianao hoe za tsy mijery an'ity olona ity tsony tsy mihaino an'ity olona ity tsony zay matetika zany atsika malagasy ka tandremo satria ianao ihany ane no vomafy ianao ihany no vomafy raha ohatra ka hoe misy olona manome information anao ny amin'e ohatraohatran'izao ange ny fandehan'ny zavatra anankiray ka dia ho tsarainao fotsiny mety misy olona izay tena hoe amin'ny tiavanao tsara azy mihitsy na ny bikany na ny endriny na ny fiteniny kanefa tsy dia tena hoe misy zavatra misongadina hoe
hoe azonao raisina amin'ny fiainanao ny zavatra zay teneniny io. Eritrereto tsara zay zavatra rehetrarehetra izay, satria matsy hoe raha ohatra ny olona nipetraka ela be atya ampitan-dranomasina zany aty amin'ny tany vaventy dia betsaka de betsaka zany hoe zavatra hoe raha niresaka zany hoe fahaizana ny fiainana zany dia aty no tena haizana n'izany fiainana zany. Ka raisy ny information men'ny olona ohatran'ireny dia analyse eo dia zay hitanao fa tsy tianao dia hario zay zavatra tsy tianao, fa tsy vahaolana zany ny hoe andeha ohatrany hoe karazany hoe anampim-bava an'le olona. Aleo izy miteny ny zavatra fantany rehetrarehetra dia amin'izay ianao informé hoe ay ohatran'izao sy ohatran'izao, satria ilay mieritreritra be fahatany fotsiny zany ao Madagasikara hoe za de efa aux normes, satria ohatraohatran'izao ny amin'ny gasy ny atao hoe norme. Ny olona ohatraohatran'izao, ny olona be mahay balaoasy sy mahay mampiresaka sy ohatraohatran'izay de zay ny norme. Tsy tompoko, nosy tsika mila misokatra lavidavitra kokoa zany ny fomba fijery raha ohatra ka hoe te handroso zany zay no zavatra hoe tiako ampitaina zany. Mila mijery lavidavitra zany, ka zay efa nampitaiko tamin'ny tapany voalohany ny hoe ry zareo aty amin'ny tany vaventy aty Amerique du Nord ny tena hoe mpijery tavan'olona zany no tena mpijery tavan'olona. Ka rehefa te hoe hifanerasera aminy, te azo zavatra avy any aminy, te hoe inona mo izy ty tao hiara-iasa aminy zany dia tsy maintsy mijery lafiny zavatra maro dia maro. Aza raisina ambolony ny zavatra zay teneniko eto aza hoe phrase kely ohatran'iny fotsiny no hoe andeha ho tangosanao de hoe iny no andeha ohatrany hoe denigrevanao ny zavatra tenenin'ny olona anankiray, fa jerevo amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy, amin'ny lafiny rehetrarehetra. Izay teneniko zay hoe tsy maintsy miséduire rehefa misy ny hoe entreprenariat na ny firenena rehetra samy manana n'izay karazana séduction zay. Ohatra ny sinoa zao izy dia hitanao tsara mihitsy io sainy io zavatra tena miasa de miasa mihitsy amin'iny masony kely iny. Zany hoe ny fomba fiatreny antony occidentaux zany de fa alefany aloha zany azy ny hoe karazana sakafo sinoa iny aloha zany séduction zareo goavana be iny zany de fa rehefa misy ny ohabolany ataony hoe ohabolany sinoa manao hoe ao anatin'ny sakafo izy ao no mivoaka ny marina rehetrarehetra. Ka rehefa rosonao sakafo tsara ozy izy ny olona anankiray dia eo ny ivoaka ozy izy ny zavatra rehetra any anatin'ny lohany sy ny émotion sy ny ka haniny azy zany aloha de efa séduction iny zay. Ny resaka personnalité manana faharetana izy, tsy ny sinoa tsy de tena manana endrika manao ahoana hoe hoentina hiséduisevana, fa ny personnalité sy ny zavatra ao anatin'ny lohany ao. Olona pacifique izy en général zany miaino tsara, mafay ny ataontsika hoe zany hoe resaka conversation, resaka négociation, force n'izay zavatra zay. Ka ny verina amin'ny ohatra hoe aty amin'ny tany vaventy, ny force zareo koa amin'izay hoe capacité de séduction zay de ny vola. Eo ihany koa ny fahaizany ny teknôlôjia sy ny rehetrarehetra de tonga de efa ohatrany hoe maty lolo zany ny any amin'ny tany mahantra raha vao hoe topatopasany vola zany de efa maty lolo, de efa tonga de efa inona mo izy ty teo mibaboka zany amin'ny hoe
zavatra tokony atao zany zavatra rehetrarehetra izany dia nitiako tenenina fotsiny zany de ny hoe ny amintsika malagasy de mbola eo amin'ny travail amin'izay resaka personnalité zay, personnalité, ny culture en général mihitsy ny amin'ny tany rehetra fa tsy hoe culture atsika eo fotsiny zay tsy midika hoe ario ny culture atsika non fa hoe mba mila mahafantatra ihany koa ny cultureny zava-dehibe zay zavatra zay ahafahanao mifanandrina aminy satria tonga dia hitsany fotsiny ianao rehefa hoe tsy amin'ny tsy mandeha amin'ny tokony ho izy zany raha ohatra ve anao efa fantany zao hoe rehefa misy ny vola menanao zany anasoavanao ny firenenao de ataonao any anaty posy de fa personnalité tsy mamela anke zany aminy fisy fotsiny tsy miteny aminao izy fotsiny hoe mahalala fomba ary miarranger azy koa nefa zay zavatra zay miarranger azy kanefa ny koa tsy anomeza mihaja anao ka zany zavatra rehetrarehetra izany zany ny tiako tenenina de ny hoe isika koa mbola andeha hifanavaka koa mbola andeha hifanavaka koa nefa manoloana n'izay zavatra rehetrarehetra zay nefa tokony hoe misy ataontsika karazana solidarité mihitsiny zany manoloana ny hoe tany vaventy mba ahafahantsika miroso bebe kokoa amin'izany hoe fandrosoana zany ny fandrosoana zay teneniko tsy fandrosoana bêtement fotsiny amin'izao ny hoe andeha anaraka bêtement fotsiny hoe ny fandrosoana ny abiny fa efa fandrosoana betsaka ohatra zao de ny hoe fienan'ny 40 mitsindroka mizordira ohatra hoe zay 90% ny mahantra ao Madagasikara zay ohatra rehefa mbe famba nampidinina any amin'ny hoe 20% ngamba de efa fandrosoana izay ka ao anatiny ao ihany koa ny hoe fianarana fampiakarana ny fampianarana ataontsika hoe terena mihitsy zany ny malagasy rehetrarehetra ny hoe mba hoe farafaratsiny mba BPC mba tonga amin'ny hoe niveau-na BPC zany misy zavatra be dia be entiny zany zavatra rehetrarehetra zany ny amin'ny hoe fahatakaran-javatra satria raha ohatra ka tsy mahatakatra zavatra firy zany ny population ao de zay le hoe volamena amidy mora, diamant amidy mora, ny zavatra sarobidy ao aminao amidy mora satria tsy fantatrao ny valerany zany zavatra rehetrarehetra izany ka mbola hidirako ihany koa ny eo amin'ny hoe resaka hoe séduction ny amin'ny olona izay mieritreritra ny tenany hoe somary voailika zany dia izay teneniko zay foana hoe ny fikojanao ny personnaliténao fa tsy miditra amin'ny hoe resaka violence zava-dehibe zay zavatra zay zava-dehibe zay zavatra zay ary ny olona izay mieritreritra ny tenany fa izaho dia aux normes izaho dia mibotsimbotsina eto Madagasikara fa satria izaho ohatran'izao sy ohatran'izao tandremo fa misy ny norme ao amin'ny tany kelikely ao fa vao mivoaka tao ianao de efa tsy ao anatin'ny norme ka mila mieritreritra zany sika amin'ny zavatra toy izay sy toy izay fa dia ny hoe miezaka ny mifanoro hevitra miezaka ny hoe mifanome valeur izay angamba nataoko hoe zava-dehibe indrindrandrindra moa zany ahitsiko ny teny zany ny amin'ny hoe nilazain'ny Kyoto avy any Suisse ny hoe raha vao olona maintimainty sady ngita volo ianao de fa tsy considéré sady tsy misy mpiaina zay resaky zay dia ny hoe ny tantaran'ny mainty taty Amerika avaratra ane
dia tamin'ny voalohany dia nisy ny atao hoe fanandevozana dia nandeha dia niditra tamin'ny ataontsika fanavakavahana amin'ny ara-tsosialy kanefa ireo mahity ireo zany dia niezaka zany izy tamin'ny fiainany hoe namoakany hoe inona ny zavatra mety mba hoe ampisongadina azy dia ohatrany ao États-Unis zao dia reny film reny efa ampanefoefo milliardaire ny betsaka ny milliardaire noir amin'ireny ireny ataontsika sport reny ataontsika mozika reny noir daholo no tena hoe mitasona ny akabeazan'ny ataontsika hoe zany hoe vola miodikodina ao anatin'ireny zavatra rehetrarehetra reny ao anatin'ny ezaka nefa zay zavatra rehetrarehetra zay ny fiezahana ny mba hanao ny metimety kokoa zany ka entiko fotsiny zany zay zavatra rehetrarehetra zay ampisainana atsika ny amin'ny hoe ny base ny zavatra rehetrarehetra dia ny hoe fiezahana sy ny fikojanao ny personnaliténao ny fikojanao ny saina ny vatana ary ny fanahy tsy misaraka ireo telo ireo ary betsaka ny olombelona rehetrarehetra dia samy manana n'izay ataontsika hoe karazana hoe ohatr'izao zany norme rehefa tonga ato ohatr'izay zany norme rehefa tonga ato ohatr'izay zany norme rehefa tonga ato anjaranao koa nefa ny zany misadapta koa amin'izay resaka norme zay ianao koa tsy afaka hoe andeha hanovan'izay zavatra tsy azonao ovana fa ato amin'ny resaka personnalité ato ao ihany ao ny lakilen'ny fivoarana sy ny fandrosoana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika eto ambonin'ny tany ao anatin'io personnalité io ihany dia toy izay indray tompola sy tompoko vavy no azona roso antsika androany manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.